naona nilufichayana tumane siutsalabiza angamba urutina nunana mangirifi nirachanatina sizaka nifauriana maizina nimanutitinana saitirena tumane suavuku nituntu nirudana Mudafa anje manitra Emana la la sitapi tatara numani ni now the mafiasa nifitangani sani azuatuka nifiturani Vitakayana Drowning my soul I'm sweet as so sifa I'm suya crazy I'm young falling They are mundiana I'm mundiana Tell me sign Aqui eu me fico tu pana ali eu feri se não te manta sia Kafa onde manita de mala la Sitafi tatara Numani Nadi mafiasa Nifitanga nizami Andi marita Temelirela Kutapa Andi marita Imana la Sitafi tatara Numani Nadi mafiasa Nifitanga nizami Andi marita Temelirela Kutapa Andi marita Imana la Sitafi tatara Numani Nadi mafiasa Nifitanga nizami Andi marita Temelirela Kutapa Andi marita Tsara koa sady soa izay irany Adelinina izay ary fanomerabany raha Claudine Sinamindra tonga eto amintsika eto indray. Manasana manokana amin'ny fety ny lanonana Saramanitra ny 20 Jona. Mipotratroka amin'ny alalan'ny fiarabana sy ny firaretso atsika menakavy ary misaotranareo manjoy ity fandarana ity fa dia tena mahafinaritra ny fizohinareo amin'ity fandarana ity satria afaka mifalitsika amin'ny zavatra rehetra atao eto satria manomboka ame mody vetiny ny ranona Antsakaina
Ary tiany Rakotonindray miaraka be le kasikety. Misy kasikety mbola tsara noho izao. Misy kasikety mbola tsara noho izao avoakantsika Elton rehefa amin'le fety amin'ny 26 juin. Tena tsara ary miandry ny conception sisitsika mamarana azy dia ho présenté eto rehefa tonga ny fotoanan'ny kasikety. Memory vetona ny ranona tsakaina ary tsy afenina fa miasatsika ary tena miasatsika dia mandeha amin'ny famarinana tsika ary mandeha ihany koa amin'ny fatokisana amin'ny zavatra izay atao. Normal be zany satria apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika rehetra eto ary izy irery ihany no manapaka sy mandidy amin'ny zavatra izay ataontsika eto. Ka dia misaotra antsika rehetra angambany amin'izany aloha satria raha tsy eo nareo raha tsy nisy anareo koa ny poussé anahy dia mety tsy afenina fa mety tsy ho tafa ihany ary mety kivikivy eny an-dalana eny amin'ny zavatra izay ataoko dia tao aloha andefa nijery ity satria tena tsy afeniko fa tena lazaiko anareo mihitsy ny secret hoe tena maro ny fotoana nandalovana teto ary maro ny zavatra nodinihana teto na amin'ny mahatsara na amin'ny mahasoa ny firenena. Imagineo fotsiny ianao hoe 2 heures, 6 heures par semaine depuis pratiquement 2 ans. Dia mba azonareo eritreretina hoe nisy fotoana ary tsika tena mahavita hatrany amin'ny adiny 3 mihitsy ny fandaharana teto ary nareo koa tsy milasy fa dia manaraka be koa mihaino tsara ary makatsitraka anareo aho. Tena midera manokana ny mpanaraka ny Ndao Saiza satria raha atao amin'ny teny vahiny hoe tena hoe nareo zany no tena hoe moteur an'ity fandaharana ity. Nareo nisy ny légitimité an'itony fandaharana itony ary nareo ihany koa ny raison d'être an'itony fandaharana itony. Misy karazany roa manko nareo eto. Ny karazany voalohany le miseho ary tonga dia le mahasahy miady hevitra. Le karazany faharoa indray le miafina any ambadika dia mijery manaraka distance fotsiny noho ny asa aman-draharaha, noho ny tsy afenina fa misy any olona avy any amin'ny présidence tena mijery ary manara-maso an'ity fandaharana ity. Izay moa tantaraiko ao rehefa avy eo hoe ahoana ny fandehan'ny zavatra rehetra fa manahirana ilay izy hoe hatramin'izay tsy rarahin-drahalahy na hoe rarahiny fa miafina izy manatanteraka ny zavatra tenenina sy resahana eto fa rehefa tonga tokoa ny tokoa eo vao kendarana ohatra dia hoe domy aho sy ny karazany. Noho izay ilay fotoana sy ny zavatra rehetra fohy ho anao izay sy ny andro sy ny ora nafoky ho anao teto dia aleo entintsika mibavaka ihany ny tohiny sy ny zava-bitatra amin'izay. Andriamanitra daholo mandamina ny zavatra rehetra. Aza mieritseritra nareo hoe Fleury no mahay na Fleury no tapitra ohatra. Tena diso izany tompoko, tena diso tanteraka. Tsy Fleury mihitsy no mahay fa manana guide matanjaka izy manana protecteur matanjaka izy manana Jesoa, manana Andriamanitra izy ary manana anareo vahoaka maromaro miaro azy koa sy manolo hevitra aminy ary mitsinjo sy mitahy hoe izao président, izao ny anona. Tena tsy afeniko fa ireo élément ireo anankiroa no mitambatra, c'est-à-dire ny Ray aman-dreny izay Andriamanitra Jesoa, ny Ray aman-dreny ara-panahy izay mpitandrina sy ireto pretra manolotra aina, ny Ray aman-dreny amin'ny lalàna ireto avocat sy mpitsara manoro amin'ny resaka domaine fitsarana, lalàna sy ny karazana, ireto dokotera amin'ny fahaizana mitsabo manolo teny, manolotra
manome tsilokevitra na fa tolokevitra ihany koa amin'ny traitena dossier médical ireto dokotera manam-pahaizana amin'ny économie sy ny finance, ireto mpampianatra maro samihafa any amin'ireny grandes écoles sy ny école classé X ireny dia tsy afenina eny fa na dia ny amin'ny fanatanjahantena raha manoro hoe mba jereo kely Monsieur Fleurine, Nga Fleurine momba ny fanatanjahantena ary ireo vahoaka maro tsy voatanisa mifanampy na amin'ny lojistika na arabola sy ny rehetra. Eto aho zao dia manao fanamarihana kely fa ho anareo izay tsy nahazo valim-pisaorana, ho anareo izay tsy nahazo valim-pisaorana tamin'izay fanampiana rehetra nataonareo dia possible mety mbola tsy voavakiko mesazy nalefanareo fa tena mba miangavy atoko fa tena fahalalam-pomba ny mamerina sy mamaly ary mamerina fisaorana mamaly ireo nandefa ny mesazy sy ireo nanampy indrindrindrindra tamin'ireny combat nyreny mbola tsy vita moa ny combat ny fitsarana miady amin'ny fianakaviana Ravatomanga, mbola mitohy satria nanao apel ry zareo ary indrindrindrindra be dia be ny zavatra nataontsika indrindrindrindra tamin'ny fanampiana ny tany atsimo mba miangavy mamerena avereny le message hoe nandefa an'ity zay fa tena ato zao tena misy efa nandefa vola inefatra le olona tena lazaiko anareo hoe androany vao hitako nefa présent foana le olona nanomboka tany amin'ny voalohany jusqu'à hatramintsika miteny zao tena présent le olona ohatra fotsiny hoe tany amin'ny avocat dia tsy hitako le izy ary mino aho fa mety maromaro nareo satria indraindray ahako nisy fotoana tena manjatony ny mesazy voaraiko sendra nanao demande d'ami ny olona io aho no hitako mipoitra amin'ny mesazy hoe hoay izany mesazy nyity olona ity ho anahy dia tena menatra ary tsy afeniko fa miala tsiny ilay tompoko mamerina fialatsiny be dia be ifampiresaka moa tsika rehefa avy eo amin'ny telefona raha mety ho anareo tsy tafiditra ihany koa amin'ny demande d'ami satria efa feno ny laharana hoe Fleury Rakotomalala dia aza mihafahafa surtout ianareo mipetraka aty ivelany mandefa messenger dia tonga dia omeko anareo ny telefoniko tsy mampaninona anahy zany tsy mampatahotra anahy zany eny fa indraindray ary na dia adversaire azy izy ireny indraindray dia menace ny alefandreo. Angataka fisaorana amin'Andriamanitra tsika ary hiondrika mpanajana ihany koa amin'ny herin'ny Andriamanitra sy ny voninahitra ireo vahoaka miaraka amiko tena miondrika mpanajana tokoa satria rehefa tena hitako ilay zavatra fandehany zavatra ataontsika eto dia tena miteny anareo aho hoe tsy diso tamin'ny famakafakany tsika makany ny lalana azavaiko aminareo rehefa avy eo fa andao aloha tsika samy hidera ny Andriamanitra izay tompony ary samy misaotra an'Andriamanitra ihany koa izay tompontsika tsirairay avy. Irija Rakoto moa zany no eto dia alao metsika ny Rija Rakoto ho fitenenana ka dia ndao ary ry zandrilahy. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, Jesosy ô. Avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao aho. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, kampiazao
sawa India Pinture Tuantanano Bifiataku Yanjoniait Rufanirina Ise Bamiku Pitira Piturue Tuantanano Bifiataku Yanjoniait Rufanirina Ise Bamiku Foi quando olhai te sucio Foi quando olhai cambia salva Foi quando olhai Foi quando olhai cambia salva Si bifiainado Utuiri fama Ti traveluna Rudu ficure Reu fichiasa Tumtua pita Que montana Fui quando olhai Si sucio Fui quando olhai Cambia Sawa Fui quando olhai Fui quando olhai Cambia Sawa Fui quando olhai Si sucio Fui quando olhai Cambia Sawa Fui quando olhai Fui quando olhai Cambia Sawa Fui quando olhai Fui quando olhai Cambia Sawa Fui quando olhai Fui quando olhai Cambia Sawa Zay, ary saorana ny rija moa, rija rakoto moa raha ohatra izy aty andafy aty dia mba miangavy azy mba hiantso aho ary hiresaka aminy hifampidinika aminy. Ho anareo artista evangelika, afaka miantso aho koa nareo zay aty andafy aty manana zavatra betsaka ho resahana aminareo sy hifampiresahantsika mba ahafahantsika manazavatra masaka tsara sy homendrika ny firenena. Okey. Anonkitsika ary fanamariana voalohany mahita nareo fa vitsivitsitsika no ato amin'ny Facebook. Ny antony dia salama daholo sy maintsy miarahaba ny ato amin'ny YouTube manko. Ny antony dia maromaro ihany koa nareo no mandeha makaty amin'ny YouTube satria tsy afenina fa aty amin'ny YouTube nareo discret kokoa ary tsy hitan'ilay fanjakana zay atao fa ato amin'ny Facebook moa zany indraindray misy
sahirana ihany ny olona amin'le Facebook amin'le Messenger satria ny antony dia mety miara-miasa amin'ny fanjakana izy na mety misy fianakaviana inona izy teo mahamena maso azy ary mety mamelona azy mihitsy dia mitandrotandrona izy tsy fanomezan-tsiny ny amin'izany. Ny amin'ny fanamarihana ihany koa ny amin'ny zavatra mitranga dia tsara Maria eo keto fa misy manelitsao sady ny momba ny fety. Ny zavatra manko rehefa ohatran'izay dia andeha izy izay ary ho maro ny olona tonga satria efa miainga avy any ny tsao zany hoe fitaka fotsiny io hoe tsy mandoha volo io fa mandoha volo ianao tonga any. Dia ho hitanao hoe tompoko, en tout cas ny lalao rehetra momba ny ankizy dia tsy mandoha volo ianao sauf ny lalao hoe toraka kapoaka ka misy prime na misy cadeau amin'le izy. Izay anga ny masikita dia farany mora no atao any, ho avy eo ny hena saly, ho avy eo ny voan-kena saly, ho avy eo ny fo-kena saly. Le tena le amin'le itiavantsika azy any amin'ny faritra atsimo mihitsy, izany hoe ny thème zany tamin'ity indray nitoraka ity, ny tematika dia tena hoe faritra atsimo mihitsy izay no nahatonga ny hoe alao asiana méchoui ary rehefa nandinika sy nieritseritra izahay mivady dia sarotra ny anakana ny malagasy tsy hinam-borona ka dia ho atao ary tapa-kevitra izay fa ho asiana vorontsiloza andrahoina amin'ny sakamalao fotsiny. Aza matahotra anareo fa haitsika ary tena haitsika ny mahandro an'izany, zanak'antitra isika ary zanaka mahay mahandro ihany koa, haitsika ny mahandro an'izany. Ka dia sakafo telo zany no karazana sakafo hohaninao dia ao ny miritra fotsiny izao hitovizana iarahana amin'ny malagasy iray manontolo miaraka amin'ny rogay, dia misy ihany koa ny méchoui, dia misy ihany koa ny vorontsiloza tsy misy kisoa, tsy misy kamakory. Fady ary tsy hisy amin'io toerana io zany ny kamakory amin'io andro io na ny kisoa. Izany dia fifanajana ary ny firaisan-kina ny malagasy tsirairay avy. Mandeha ho an'ny tsao hoe voly mandeha zao hoe sy ny karazany, asiana mandoa latsakemika ianao any, tena tsy misy an'izany re tompoko. Tsy hisy zany raha te hiditra membre amin'ny akamo ianao dia mividy an'le pinsa ary amin'io andro io dia tsy afenina fa atao promotion le izy. Tsy promotion anamaro ny isan'ny olona akory fa maro ihany koa ny tarainy hoe fa maninona izay tsy nahazo an'ity pinsa ity, ka ao nareo ny lavitra, miala lavitra ho tonga amin'io toerana io. Dia izay no nanaovana azy hoe amin'ny atsasabidy, izany hoe 3 euro mitondra anareo madinika ny amin'izany tompoko. Izay fa ny boisson alcoolique izay eritreretinareo hosotroina na labiera na whisky, ohatran'izany dia ny labiera aloha dia hisy ao. Raha sitrapon'ny tompo dia ho avy eo ny apango, inan'ny apango tsikitsiky izany. Raha sitrapon'ny tompo dia ho avy eo koa ny soavaly telo ary ny zavatra afatra apitako aminareo dia izao: ho anareo izay te hanao fampisehoana na ny entana amidinareo aty Frantsa ohatra. Tamin'ny heritaona izao dia tena nandeha be mihitsy ny fosa, tena lany ny fosa nentin'le raha namana tao a. Nisy nandeha ihany koa ny huile essentielle izay raisonnable ny vidiny. Maromaro ny olona miteny amiko hoe aiza ny maka an'ilay huile essentielle Monsieur Fleury fa efa lany ilay nalainay tany amin'ny Gambé tamin'ny heritaona. Ho hitako ao na ho avy ry zareo na tsy ho avy fa tsy maintsy miresaka amin'ireny anabavy ireny aho. Mbola tsy afeniko fa tsy azoko tamin'ny telefona ry zareo tamin'ity indray nitoraka ity ka dia ialako tsiny. Fa mbola hiantso an-dry zareo aho fa tsy hoe tsy antso akory. Izay ny amin'iny. Mbola hiverina resaka momba an'io lanonana io ihany tsika rehefa avy eo fa
Resaka an'le hoe tonga de tatasika lava be zany resakitsika androany a, momba ny hoavin'ny firenena, hoavin'ny Madagasikara sy ny hoe mba fafao azafady. Ataontsika hoe mba fafao sy ny hoe mizara roa zany le izy a, mba fafao azafady sy ny hoavin'ny Madagasikara ny zavatra mifandaharantsika androany. Ankoatran'ny vaovao maromaro hoe ny tena marina zany de zao e. Rehefa tena mijery an'le mpitondra ianao a, sy le hoe mpanohatra ofisialy amin'izao fotoana zao, de tena mahita hoe lasa mitapo ry zalahy. Tena miala tsiny tompoko am'le fitenenana, tena ifonako tompoko. Tena tsy afenina fa tena hoe lasa mitapy a. Bon, de za aloha iny manao vaksiny zany tsy maninona mba ho hitam-bahoaka mitarika sy maninona. Tsy maninona iny. Fa hoe lasa resaka be. Lasa tena problema be zany hoe filoham-pirenena sakanana ny zanjarana. Tena lasa saina ianao ary mandinika ianao a, hoe tena tsisy stratégie de communication mihitsy fe le bandy. Itony ndao say itony dia niainga tamina drafitra na plan médiatique napetraka tsara ary mifaritana tsara hoe ireto aby ny etapy andalovana ary reto tsy maintsy tanterahana ao anatin'izay etapy zay. De hoe ity no tiana hatongavana, de ireto ny drafitra andalovana am'izay. De ao anatin'io drafitra io miova légèrement selon le dynamisme misy ao am'le société, selon le dynamisme misy ao am'le politique, fa ny ligne principale zany, ny deadline zany dia tsy miova. Manana ny lalany sy manana ny tanjony ary ny zavatra tiany apetraka itony fandaharana ndao say itony na ny mouvement akama sy ny zavatra hafa miara-miasa am'ireo any an-tanàna sy any antsefatsefany tadio fa raha ohatra ianao manao communication, hoe mameno média fotsiny, de manana représentativité ianao any amin'ny fokontany sy ny karazany nefa tsy misy fluidité, tsisy organisation lamina sy mirindra ao anatin'ny fametrahana an'izay, dia namany zava-poana ary namany tsy misy. Ary ny tena gravy azy, mety ho leo anao le olona ao anatin'le monde de communication, valable zany ho anahy. Ao anatin'le monde de communication na le olona tianao ampitana an'le communication anao, raha ohatra izy ny eo ihany no miverina amin'ny alalan'ny filana fikotronana ny eny fa na de ny gendarmerie na ny polisy na ny miaramila raha sy aza adiny fa manana ny tokantranony, manana ny zanany, manana ny ray aman-dreniny, manana ny vadiny, manana ny fianakaviany, ny anadahany, ny kozinina, ny anabaviny, manana ny olona makafy azy koa amin'ny fiarahamonina. Zany hoe ity manao communication ty zany tena sarotra izy ty. Ahoana nahafahanao hiditra ao anatin'le midepasser an'le ligne jaune raha mpitandro ny filaminana koa mikidrahanao? Tsy possible. Satria tonga de mametraka an'le mpitandro filaminana ianao ho fahavalo. Taloha ianao mibaika an'ireo mpitandro filaminana ireo, fantatrao hoe tsy fahavalonao reo. Ary fantatrao tsara fa ireo mpitandro ny filaminana ireo dia ny mpitondra zay mitondra eo no mibaiko azy, sauf ianao mpitondra ny varalila, sauf ianao mpitondra tsy mahay ninina, sauf ianao mpitondra tsy mahay manaja ary tsy mahay miresaka amin'ny olona, fa na omenao vola mandifotr'olona ary izy, rehefa tsy anaiky izy niaraka aminao de tsy miaraka aminao izy zay. Tandremo a,
Anisan'ny olona mifidy reo, fa tsy hoe ho tsipatsipahanao, ho dakadakanao fotsiny eo, ka anaovanao adversité, créenao adversité isan'andro. Izay no mahatonga anahy miteny hoe misy masse électorale anankiray ngeda be. Zay tena edindra lahy. Anaovan'ny tontondro, opainy amin'ny reniny sy ny karazana. De tsy fantany fa ireny mihitsy no tsy ilana azy raha pitso, de io izy voafanina indray fa naninona tsika ny tsy lany. Vitan'ny miaramila mihitsy no miteny raha io ny lany ao, misy raha mandrika eto. Vitan'izany. Zany angamba mety mahatonga andry Patrick Raharmanana miteny hoe misy tady Amerina ny 2002. Tadiova dans les deux sens fa Patrick. Entre Rani Ravalo sy Andry Rajoelina de mitovy daholo a. Andry Rajoelina navita ny 7 février sy ny lundi noir. Ravalomanana navita ny Azalambo sy ny 2002. Azadino zay Patrick Raharmanana. Zany hoe raha manao an'izay projection zay rangazany dia fort possible mety hisy zay. Fa zao tsy maintsy analysena ihany le force an'le rotota, ny force an-davalo de efa tsy le tamin'ny 2002 tsony. Fa ny force any Andry Rajoelina amin'reto le fitaovam-piadiana miafina. Zay tsy fantatry ny malagasy hoe aiza io no miafina fa manana arsenal militaire disponible à tout moment Andry Rajoelina sy ny olona miaraka aminy amin'izany. D'autant plus eo am-pelantanany raha teo ny tafika. Zany hoe raha atao mifanadihadiana sy ny ankety amin'ny atsimo sy ny amin'ny avaratra ary nandrefa ratsinanana ao ampovoany dia manana olona Andriamatoa Andry Rajoelina anapatitaka ny zavatra zay mety tsy mety raha sanatika tsy miady amin'ny filinany ny zavatra iseho a Madagasikara. Lasa lahunina zany, c'est là que je m'insurge zany. Ny fisavan'ny zandary Angia Ravalomanana. Le seul motif zany de zao hoe filoham-pirenena taloha. Efa nivoatra rery olona ny fiainan'olombelona. Efa fantatry ny olona amin'izao fotoana izao zany hoe Angela Merkel mipetraka amin'ny appartement. Fantatry ny olona zany hoe any Suède ny premier ministre mandeha bisikileta, mandeha métro any Finlande, any Norvège. Fantatry ny olona zany karaha misy ny fiahihina amin'ny zavatra kotrokotrehan'ny Ravalomanana no ny filaminam-pirenena tena zoan'ny miaramila mihitsy sy ny tafika na ny zandary na ny polisy no misava azy. Aza asiana hoe satria filoham-pirenena taloha izy ny misava ny tranony mety ho anahirana. Fa raha mandehandeha micircule eny amin'ny tomobile eny izy dia za tsy miteny hoe mitovy amin'ny vahoaka rehetrarehetra izy. Kanefa na izany zany rehefa ambony be ny fiahihina dia azo ny tafika atao tsara miaro ny fandriam-pahalemana mana no mizara azy. Ça doit passer de manière banale. Fa lasa lahunina amina gazety aty, lahunina aty amin'ny Facebook aty, de zany no atao mibahatoerana. Zany hoe andragitana amin'le resaka clientèle politique io zany. Zany hoe manao mihitsy zany zay atao mihitsy zay mampatonga ny Ravalomanana ho victime ao anatin'ny fiarahamonina. De miakatra zany Ravalomanana. Adino Ravalomanana ve ny zavatra nataony talohan'izany koa e. Impiriny savaina ny tranon'izany Fleurira Kotomala zany, in-telo farafahakeliny. Impiriny Samborina, niezahana ny Samborina ny opposition. In-telo farafahakeliny. Firy ny malagasy ny gadrain'le rangahy iny. Zany hoe ny fitondram-panjakana zany tsy fiarovana ny Andry Rajoelina fa amin'ny tena tany misy famarinana sy republikanina koa laingalanga. Raha ny lalàna sy ny considération
ancien président ao Madagasikara dia tsy azo atao ny misava filoham-pirenena taloha zany, tsy azo atao zany. Fa saingy zao ny mahatonga anazy hoe azo atao dia satria Ravalomanana no resahana, il est capable de tout. Il est capable de tout. 2002, il n'a jamais été élu. Ravalomanana n'a jamais été élu en 2002, mais il a fait le forcing. Il avait les États-Unis qui le soutenaient, qui avaient la haine vis-à-vis de Ratsiraka. Il avait la France aussi qui le soutenait, parce que la France a été contrainte par les États-Unis et la France était obligée d'accepter. Une fois que la France a découvert que le Ravalomanana ne valait même pas la peine d'être soutenu par une grande nation pareille, la France a organisé avec un jeune homme ce qui devait être organisé pour le cas de Madagascar, surtout de Ravalomanana. Samina hitantointsika tsy anjarako miteny an'izany eto fa maningitringitra zavatra betsaka zany. Ny tiako lazaina aminareo dia zao fantatry ny fitondram-panjakana et c'est là où le droit change légèrement, tsy hoe arakaraky ny fasesy akory izy na arakaraky ny tarehy fa arakaraky ny degré ny risky. Omeko tantara kely nareo ao anatin'izay. Tena sahako milaza aminareo fa noho hifanajako amin'ilay zazavavy zay dia tsy avoakako, tsy afaka mamoaka satria entre-temps je me suis sympathisé avec le couple dia tandrovako ny fiarahamonina sy ny fifankatiavana. Ty zavatra tantaraiko ty tonga dia ho fantatry général Bomba. Malheureusement efa maty général Noël, ministre ny défense tamin'izany andro zany, tamin'ny andro ny transition, tamin'ny andro ny Andry Rajoelina. Nisy mifanapoapoahana Bomba tetsy sy teroa avy amin'ny ekipan'ny Ravalomanana no nanao an'io tamin'ny voalohany. Ravalomanana marika io zany. Tena nisy io. Avy amin'ny ekipan'ny Ravalomanana marika no nanao ny fanapoahana Bomba à gauche droite taloha. Rehefa tratra le première vague, le nenjehana, tao le vadina mpandaitra, tao le maty tao ambondrona, dia rehefa tena tratra amin'ny pression, enjana be, tadio fa nisy tovolahy zay tafatsoaka, identifié ny anarany, fantatra ny tarehany. Tsy afaka hiteniko eo satria hoe iza ny anarana izy io satria mba manana estime ihany koa, na dia tsy miara-mitolona ambitsona ry rangahy io fa manana estime momba anazy, tsy anjarako miteny ny anarany sy ny karazany. Dia rehefa niresaka tamiko io rangahy io dia tena nanazava mihitsy hoe zahay no nanao ka. Zahay no nanao an'ilay tetsy, zahay no nanao an'ilay teroa. Tao anelan'elan'izay koa ny investigation natao dia namasy fitsin'ilay zazavavy anankiray. Mety 50 eo zazavavy io. Hoe izao aby ny zavatra nitranga. Fa izao, rehefa nanomboka tratra ny olon Ravalomanana izay nisy nigadra, dia nga Ravalomanana Bomba indray no nirelaye film. Zany hoe rehefa nanomboka tratra zany le mipoaka teo amin'ny Maremasay, dia efa nanomboka teo tsisy tsony ny Ravalomanana, saufy le nanapoaka le tao amin'ny station d'essence Ambodifilao. Le ry akaikin'ny restaurant Panazia. Tsy haiko na Ambodifilao na tsy azo tafo. Efa ela moa koa no tena tsy tany, tsy azo tafo na Ambodifilao. Le station Total teo. Fa à partir après ny Maremasay dia efa olony général Bomba na Ravalomanana no nanapoaka. Ity zazavavy ity dia nahay niala sy nitsoaka ara-potoana satria saika ho ataon'izy ireo fitaovana. Ary raha tsy nisy an'ny général Noël, izay ministre ny défense tamin'ny andron'ny transition,
dia saika ho potehany-dralahy mihitsy ary ho fitahany ity zazavavy ity amin'ny fanapoahana bomba. Eritrereto amin'izany ne le sain'le Ravalomanana, rehefa Ravalomanana zany de fopy le zay koa no tena marina angamany. Fitahan'ity zazavavy ity amorona ekipa, de rehefa vita ny ekipa de samboriny. Mailo be le sipa, mitsoaka taty andafy izy, nanaraka azy ny vady aman-janany, ary zay nanapoaka tao aoriana fitahan'ny Ravalomanana hoe ndanapoay fa zay miaro an'laisany dia nisamboriny ary nigadra tany tsy afa. Tsy fantako moa raha tafavoaka ireo olon'ireo tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajoelina na tsy, fa ireo olon'ireo zany nampirisiana, de rehefa nampirisiana sady nomena vola de vofitaka de nisamborina, tsy afaka niteny ary tsy afaka niala hoe zay no nanao an'izao. Ny antony iresahako an'izany de zao: sy amehezako azy de hoy aho hoe raha refesina ny herin'Andriamatoa Ravalomanana amin'izao fotoan'izao, zay ny communication zay atao aminy de communication maladroitement fabriquée et maladroitement imbriquée. Fa na tsy jugé an'le communication ny ary tsika fa ny analyse na ny effet-an'izy sur le terrain dia limité, satria raha mitafika fotsiny no anontanianao dia tsy mila an'izany Ravalomanana zany mihitsy izy hiverina amin'ny fitondrana. Asa angambany zenirahany nanao Azalambo tamin'izany andro, fa na tamin'ireny ary nisy leo ary tena leo, satria hoe hoy le raha namana nitondra fivoriana miaraka amin'ny vory taminay tato tamin'ny lahady hoe himarika ny lesy mandreraka mihitsy Fleury. Za le ty niaraka nitolona tamin'le rio, ary marina zany satria fantatro presque fianakaviany olona io, satria ny neveu-any tena associéako ary namako akaiky tany Madagasikara. Ary tafiditra avanakaiky tao amin'ny fianakaviany nga Ravalomanana tao, ny Jodahany io, Topoklahy io. Nafony aho ozy izy ary tsy nirarahin'ny le ria rehefa tafany ny entana, fa tamin'ny fanolorana saina sy ny fanaovana lobbying taty Frantsa de tena nitao anatiny ary anisan'ny lazaiko anao hoe teo akaiky io. Fa tsy milamina iny bandy iny ozy le ria. Zay mihitsy ny tena, tsy niteny akory izy hoe iny rangahy iny fa tsy milamina iny bandy iny ozy izy. Za manokana aloha ozy izy de tsy mila mihina, tsy tia mihina. Ka raha atao zany le projection l'izy hoe hisy combat na hisy totohondry enjana na guerre civile amin'ny 2023, za manokana tsy hino an'izay raha hoe Ravalo sy Andry. Ny antony de zao: na mandresa amin'ny fifidianana ary Ravalo de angala-bato foana i Andry, de tsisy vahoaka hidina eny an-dalambe hamono tena ho an'ny Ravalo. Raha antitra ny Andry sy Ravalo, zay no teneniko. Zany hoe zafady zany hoe tsy mipresizen'ny ga Patrick Ravalomanana ny zavatra niteneniny, fa raha antitra ny Andry Rajoelina sy olon-kafa de possible ampiasa ny heriny Andry Rajoelina raha misy medaladala eo. Kanefany am'le olon-kafa zay possible ho tonga deuxième tour na tonga de lany premier tour, de sahako miteny anareo fa tsy anaiky io vahoaka, ary totohondry be io, ary raha mandriky io. De eo no mivadika tapoka, ary eo le baïonnette intelligente atao amin'reto ny vahoaka tonga de mivadika amin'ny miaramila. Fa ireto fetsy efa manana an'le milice privé izy disponible à tout moment. De eo zany ny ahitana ny miaramila sy ny tafika malagasy tsy tanindrazana tokoa ve ry zalahy sa ahoana? Azadiny fa tamin'ny andron'ny Ravalomanana nisy miaramila vahiny s'infiltré tao anatin'ny tafika ny Ravalomanana. Ohatrohatran'izay koa ty zavatra hitrango ty
amin'ny endry andro radiolona zay hiditra amin'ny horesin'ny olona bonheur satria amin'izay fotoan'izay tena tonga de teneko anao ity zavatra hitranga any amin'ny 2023 ty na alohan'izay ny zavatra possible aloha raha tsy miova ny toe-tsain'ny mpanao politika amin'izao fotoan'izao efa matsapa fa efa manomboka misy miantso aho tsy inona hoe inona ny garantie fleurir rehefa zao fa manomboka am'resaka de zao no lazaiko anareo hoe tsy possible mety tsy hatratra 2023 akory io no ny antony maro samihafa inona aby ny antony azavaiko aminareo zao mikery zany no avin'ny Madagasikara zao a tadio fa ity fandaharana ndaosa ity dia tsy olona mitapy na sanana na dindery no mikarakara an'ity fandaharana ity tsy andeha hidokafana tena ny fanaovana an'ity fandaharana ity mba olona nianatra ihany ary nampianarin'ny olon-dehibe ihany koa nakatraikefa tanteraka atao anatin'ny firy taona amin'izany atao hoe politika fametrahana hevitra sy fampitana hevitra fampitana idealy tsy ny olona rehetra ny manana an'izany tompoko ary ny zavatra zay natao teto efa zavatra avery anjaran'ny any amin'ny tokantrano any mifampiresaka nareo de mifanontania fa maro ihany koa ny zavatra tsy azoko avoaka eto satria manjary mamely ny namako aho na mety tsy confortable koa ny namako amin'ny place ny akamako am'izay misy azy amin'izao fotoan'izao fa ny zavatra tenenina sy atao eto sy ny lalana andehanana eto efa nazahoana tsaika efa plusieurs fois positive mbola velo le andro radiolina io tao anatin'ny heriny izy navitan'izany Fleurir Rakotomalala sy ny groupe miaraka aminy nametraka premier ministre efa manomboka resy izy zao ary démontreko aminareo ny zavatra atao eto dia tsy mandehandeha foana ho mariako tsara mihitsy zany misy zavatra iaingana ary misy zavatra hitotonana voalohany matahotra fifidianana be mihitsy matahotra ny tsanganan'ny olona vaovao mihitsy tanteraka na iandro radiolina na i Marc Ravalomanana vao nyteneniny Fleury fotsiny hoe inona ary ty tsy misolakanjo ty fa rangava tsy manana afatsiny akanjo ba grena sy blouson noir iny nanomboka niova izy tao anatin'ny 3 andro efatra andro fisehoana fotsiny de fa iny izy namoaka an'le akanjo ba menamena sy lobaka fotsy de androany indray samoaly iny efa polo mitsopotsipoka maitsomaitso style vieux iny de afahako miteny anareo hoe kapoka ny sain-dralahy vao frappy ny kiranin-dralahy tratran'le tatasika ny Fleury sinona anankiray fotsiny zay fa zao inona ny antony nanaovana an'ireny hoe non-sens ireny afahana mievaluer anareo menakavy hoe ao ve nareo misy ve le olona tena mpiaro Ravalomanana firy ny total an'izy ireo tsy fantatrareo akory fa afahana mievaluer anareo hoe firy nareo exactement ao anatin'ireny zavatra ireny satria rehefa miaro nareo de samy tezitezitra any daholo nareo hoe mahay mifandrangitra antoranareo jerendreny ty soratan'ny fampiantso nareo menakavy jerendreny ty zavatra soratan'ny Fleury ty tsy saina mihitsy le voatavy io ny akanjon'ny Ravalomanana reny resana eo de lasa daholo nareo manoratra de sensibiliser daholo le réseau nareo de évaluena fotsiny oay le tonena ohatry ny Fianamitra mpanohana an'le rangahy ty oay le olona ray no miverina manoratra iny 4 na 5 oay le
teknika bazan'izy reto. Oui. Raha koa ny Andry Rajoelina. Oaile, ohatrany tena miaina ny olona masamiaro ny Andry Rajoelina ka miseho tarehy miaina. Dahoary. De fahazo manaraka ankoatran'izay efa natao tany aloha hatramin'izay hoe nanam-porofona an'le hoe zany Andry Rajoelina somary Karavalomana zany efa tsy mihoatra amin'ny 17. Isan-jato tsony manohana an'izany tsirairay avy. Dahoary. Isan'ny malagasy manana success story mitovitovy an'izy ireo lahy. Fantatra tsara fa sefom-binona tsy hanao politika zany. Ndia hanapotika ny ampirany izy. Ampira tsy niainga tamin'ny politika fa tamin'ny herim-pony ray manontolo. De ampidirina hanao politika izy de hodoran'ny olona Analakely ny hôtelina, nikoratsy olona tsisy saina izy. Fa zao manana an'le profil tediavin'le malagasy izy noho izay profil zay ny nandaharana anazy tao. Baibay. Potiky sefom-binona tanteraka raha valy manana. Resy ohatrin'ny sira. May. Potiky ohatrin'ny sira vao mainka grave. 77% sefom-binona. Tao anatin'izay nisy 10% tsy niteny, tsy nanome hevitra. Zany hoe 23, 13% sisa ny Andry Rajoelina. Azonao eritreretina ve zany? 77% sur 1800 de votants. Resy Andry Rajoelina. 77% ny sefom-binona. Ny Ravalomanana indray de nisy écart 16 points. Zany hoe raha ohatra zany ny sefom-binona zafady taty amin'ny 66% taty de analao 16%. Azonao de ataovy ny total jusqu'à 100% fa voatanteraka Ravalomanana. Vita. KO teknika koa. 66 zany plus very zay fotsiny zao. De hoy iaho hoe raha ka ny drafitra sy plan média zay apetrako. Nampitapozina Ravalomanana sy teny Andry Rajoelina. De no tsara. Ny écart entre Andry Ravalomanana sy Siteny nandresa 9 points. Andry Rajoelina tao anatin'izay olona manjato mifidy zay. Olona 3 no mifidy any Andry Rajoelina. Dozy nareo hoe ianao Fleurine no mampanao ny fidy io. Diso zany rangaty hoe misy bloqué anao Ravalomanana, misy bloqué anao Andry Rajoelina. Diso zany rangaty afaka midrodolo nareo firy nareo isan'andro san'andro manompo anao, manamboatra compte fake anankiray nareo de efa tafiditra indray. Sur 180 personnes, 193 personnes votantes, 92 Siteny vote spontané. Deuxième, Ravalomanana, 81, écart de 9 points zany. Andry Rajoelina, 3 personnes. De resaka tao anatin'izay 12 efa tenenina fa fafana. Ny vote blanc et nul 10. De ny taitra anankiray compétition roa, ny laika 93. Ditanareo tsara, le laika mifanakaiky amin'le 92 tena vita zany Andry Rajoelina sy marika Ravalomanana. Inona ny dika an'izay? Inona ny traduction an'izay? Traduction politique an'izay et traduction technique et stratégique an'izay? Technique et stratégique. Traduction stratégique aloha voalohany de zao.
tafita zany niny raha ohatra ka non tsy hoe raha ohatra fa tena tafita zany ny asantsika nanao niny satria nahoana nizaniza zany self-made man manana traikefa ka nahay nampandroso ny orinasany fantatry ny malagasy ny fisiny dia mandresy an'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina amin'ny fifidianana. Zany hoe eo am-piandrandrana zany io olona sa ary tena manana poigne promettre amin'ny malagasy fa anagadra an'ireo tsy aninona mpangalatra reo de miteny anao fa tonga de za efa miteny anareo izay olona te hafan'ny malagasy sy ankalazain'ny malagasy hoe avoto zahay ianao malagasy ihany no hifidy azy sy teny amiko hoe iny Fleury-Rakotomalala no mety aminay efa miteny anao zay iny arahan'ny vahoaka iny satria ny any vahoaka no tompo ny fanapahana ary andrina amin'ny fanapahana ny vahoaka. Ianao ihany zany ny teny hoe io zao fa misy miteny hoe binina kosa aloha manome fanantenana be dia be raha olom-baovao manana vision sy projet de société oui fa raha tsy zany mbola hiadivana ny 2023 tanareo zany efa manomboka chef-mbinina kosa aloha tena mba manome fanantenana za aloha mipoatratroka aminy tanareo aza mieritseritra nareo hoe i chef-mbinina rery no tahaka ny chef-mbinina ao Madagasikara mbola moka olona rapitra eto zao raha anao ino dizy teo anao sondage spontané hoe raha mora favori numéro 1 raha mora favori numéro 1 Mamy Ravatomanga numéro 2 de vous allez voir resy lavitra be Mamy Ravatomanga tout simplement pour être maire d'Ambohibao io zany maire an'Ambohibao raha mora favori numéro 1 numéro 2 Mamy Ravatomanga vous allez voir zany hoe efa tena haine efa tena contesté tanteraka mihitsy zany i Andry Rajoelina sarotra be ne zany hoe olona telo hoe de vao niazakazaka be le voto hoe iny sy teny amin'ny 20 gamana izy iny nivoaka sy teny de aveo Ravalomanana sy teny naresy sy teny ny farany alohan'ny hidirako amin'ny fahatsinareo eto ohatran'izay koa le omaly chef-mbinina de avy ry zalahy eo le tenenao koa matahotra an'le fifidianana i chef-mbinina ve de comparenao amin'ny Ravalo hoe aza tsisy sainao za indray hono zany tsisy saina manina raha fidinao fotsiny olona tianao de hitan'ny olona ao raha le misy saina be anao tian'ny olona fa rehefa tonga ny résultat tataka be resy lavitra be Ravalo ohatran'izay koa andrany tataka be sady resy lavitra be i Andry Rajoelina resy ihany koa Ravalo de afahantsika mandinika ao anatin'ny olona 200 mahery mifidy ve de olona 120 zany ny olon-Ravalo mifidy tao anatin'ny olona 200 tanareo zany fa efa vitsy nareo ve de mieritreritra hoe tena olona manarivony iny bloqué ny Fleury ka vita Fleury bloqué an'izany aza manofy ianao no nanomboka mitolona sy nanazava ny fandeha zavatra izay tsy takatry ny saina sy milaza
ny zavatra maro ho an'ny vahoaka. 80 taona teo aoriana tena mba fanondriako ianao mba hitondra firenena. Tsy anjarako ny manapaka an'izany tompoko. Samihafa ny fleury ny stratégie fitondrana politika sy ny orinasa sy ny politika fitondrana. Firenena psychologiquement samihafa ireo, gestion samihafa, marina loatra zany. Andriamatoa laza Rajamerson fa za tena milaza aminao, tena miala tsiny amin'ny teny amin'ity rahalahy. Tsy haiko raha lehilahy na vehivavy laza Rajamerson io. Fa rehefa mana-talenta ianao amin'ny négociation sy ny fitondrana ny olona miara-miasa aminao na mpiray tanindrazana aminao, dia zay ny politika tsara indrindra. Rehefa tsy manao ratsy ianao, rehefa ny tanjonao tsy hangalatra, ka ninona didy na lalàna apetraka ao amin'ilay firenena, dia ho maitsy ampan'ny olona hoe io président io tsy migolitra. Fa à partir du moment ianao migolitra, mpangalangalatra, dia taddio fa tsy toteny intsony ianao zay. Raha ny stratégie napetraka zany dia hoe nini, tafita somatsara nini tompo, fampiarahaba-tenitsika kama, miarahaba anareo mpanaraka anahy, ary misaotra anareo be dia be satria araka ilay niteneniko hoe mifampiresaha, mifampidiny, miresaha amin'ny rehetrarehetra fa tsy maintsy misy efeny io ny ray andro any. Sondage ouvert fa tsy hoe fermé. Olona raika amby 20 amin'ny olona 6% mpanaraka Facebook no mifidy ho andravalo. Olona 3 amin'ny olona amin'arivony, zay olony Andry Rajoelina no mifidy ny Andry Rajoelina. 3 io ny rapport raha ohatra nareo tsy matoky ahy io. Mety mivadika any aminareo io. Vadika izy any aminareo fa miala tsiny. Dikan'izany fitondrana, raha ohatra indray zany teknika ny resahana dia zao. Nisy ny asa directa face to face ohatran'izao nareo manatrika azy zany dia mihaino ahy nareo dia hazavaiko ilay izy fa azadino nisy ihany koa ireo vahoaka miasa zay mpanaraka ny Fleury Rakotomalala. Azadino fa candidat Fleury Rakotomalala tamin'ny 2012 ary ny sakana-potsiny. Zay toerana nandehanako dia feno ary feno olona. Ho anareo any Ambatondrazaka any zao raha mahatsiarotsiaro, zay ny nanaovako an'ity maitsomaitso ity mako. Ho anareo any Ambatondrazaka any, Andilamena, inona moa le toerana anankiray le tena feno vahoaka tamin'ny terrain football iny tsy tadidiko. Tanatsena ve sa tsy tadidiko. Dia mahatsiarotsiaro hoe marina fa tsy mandainga Fleury. Ho antsika any Mahajanga tamin'izany andro natongavako tany dia mahatsiarotsiaro fa marina fa sady namonoby izahay Menakavy no amin'arivon'ny olona tonga tao. Ho antsika tany Tamatavy ny mpianatry ny Barika 5 ny université ny toerana nisy antsika izay feno ary tena hipoka satria tsy mena toerana malalaka tsika fa ny interdisena ny pré-campagne antsika tadiditsika Menakavy angambany. Ny olona rehetra tamin'izany zavatra zany, ny ankamaroany dia miasa ary rehefa nanomboka ny asa. Toraka izany ny eo Antananarivo tsy ho very amin'izany fa manomboka ny asa ary nametraka tsikakely namakilay ny resaka tamin'ny maro tsy tafatsony ilay Ravalo, tsy tafa ilay Andry Rajoelina. Zany hoe nisy organisation napetraka zany ka tsy hoe any aoriana any misy olona ho tonga ka hiresaka amin'izany Fleury ka te ho filoham-pirenena. Efa niteny tsy mila sakaletaka na olona sary tahotra
ny olona hitondra amin'ny Madagasikara ary tedavy ny vahoaka. Tena exigeant be izy amin'ity ndray mitoraka ity, fa ny tena important indrindra de ny engagement personnel anao zay ho futur président hoe gadraiko reo ary dioviko ny tanàna. Dioviko ny tanàna amin'ny alalan'ny fanadiovana amin'ny corruption. Fa au moins reo tsy milamina reo dia Ohatran'izany ny engagement amin'ny fanadiovana ihany koa ny fiarahamonina amin'ny resaka fako sy ny lalana mampijaly ny vahoaka ity. Anatin'izany ihany koa ny fanadiovana ny any amin'ny fonctionnaire. Ao anatin'izany ihany koa ny fanadiovana ny sin'ny mangarahara tanteraka ao anatin'ny fitondrana ny firenena. Ary farany ny ametrahana amin'ny toerany ny tena misy ny tanora, ny fahasalamana ary ny fianarana. Fahaenina dia ny edina sy negosiavana amin'ny frantsay sy ny Européanina hoe mba aok'izay ty Madagasikara mangataka visa isaka teteky, isaka mivoaka ihany koa takanio. Tsy ho vitanao zany da filoham-pirenena magoiera na filoham-pirenena fantatry ny olona magoiny no apetraka ao eo. Tadio zay teneniko zay. Eo zany ianao no mijery tsara hoe raha efa tanteraka ara nini. Io tsika efa miara-mahita samy mahita hoe na tsara manao sondage fa manaovinareo sondage any ambadika any. Tena miteny anareo sahako mihitsy zao migarantiranareo. Ndaone ataovy zay le Ramora Favorio numéro 1 de Mamy Ravatomanga numéro 2 spontané eo. Mandritry nyty raha lefako ty ditanareo resy Ravatomanga. Vous allez voir. Merana Amboibao no angatahany eo ho merana Amboibao. Nefa zany mpanolotsaina ambony ny filoham-pirenena. Mampiasana kama tutufany tany hanaovany ireo tambe na ena tany baraza namona rabe ny mampalahelo anefa teny tany vavo vidin'ireo azabe sy sono aizy Madagasikara Yevalugana chikana, Alekadugana tara, Azami, Chititani chikiti, Azami, Chititani chikiti. Utangana ile tambeni ulazen fausina Ampesaino tauna na nafasi manusia masina Mautena munch mats ni maitan sala
efa maratratra mihitsy aza sasa voavolona ba aisy Madagasikara efa lorana tsika aleo tanorana tsara azami ity tany tsikity azami ity tany tsikity Yetsengenoma wetijerneche tsara lalana nimijujuma tsika fantambarotro efa lasany karana tsy mba mampala eve ny mahazo atsika izany evision vokadraty azo avy amin'ny mivarotra tany aisy Madagasikara efa iono atsika ka aleo tanorana tsara ity tany tsikity azami ity tany tsikity 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 Eny ary ilaina ihany ny mamaly ny zavatra tolo-kevitra atolotrareo eto na ny observation zany na ny kritika ny voalohany dia amin'ny ramatoa Tsantanarivo mihaja tsy fantako aloha fa dia ianao rery sisa no ohatrany hoe anona eto fa voalika ianao fanajananao marina ny teninga Hosenina Omar Dieudonné ramatoa kely Tsanta hoe raha nazaka olona Ravalomanana efa ela ny niongana Andry Rajoelina. Mbola izay izao no nanampy anazy tamin'ny 2009, 2010, 2011, 2012 hatramin'ny 2012 fa tsy navita ravatra maro izy. Raha izay hoy ianao hoe modira efa te ody fa tsy hany manao balarora Andravalo izay manana vahoaka matapitrisana. Izao ny zavatra lazaiko anao averiko ihany. Fa samy nangala-bato i Andry Rajoelina sy Ravalomanana. Ary ny élection iny dia tena tsy fantatra mihitsy hoe raha ny vato tonga aloha entre ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana tamin'ny deuxième tour dia Marc Ravalomanana no nandresy. Aleo hazava tsara zay. Satria avy indray manko ilay teny hoe mivady dely lery non. Fa raha ny premier tour
zay ny programmena ny Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina ho deuxième tour, dia sahako milaza aminao fa tsy mahatoka ny fifidianana premier tour iny. Tonga dia nilahatra daholo araka ny calcul, mora be manko manao formule amin'izany ny resaka développement sy ny fametrahana logiciel ny ambiny 2% na 0,, fa reto nalahatra ohatran'izao. Mora be manao an'izany. Zay no nahatonga ny dizy hoe iry Pasteur Mayol veto asa 2% fotsiny izy iny sa 4%. Nefa olona 4 no tokony hifidy azy raha Madagasikara. Fotsiny dia efa lôjika anankiray petraka aminareo. Raha tsiraka ve dia moins de 2%, lôjika faharoa. Président sortant John Ramaphosa ve dia 8%, lôjika fahatelo. Pour vous dire fa misy zavatra tena tsy hoe misy zavatra fa efa zay ny programme an'ilay logiciel hoe mampandresy ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana dia zay. Ny mpanohana ny Marc Ravalomanana ne vitan-dralahy no négocier azy tao e. Lozan-dralahy sasany mody mijery télé fotsiny. Zay no nahatonga ny ekipa Ravalomanana tsy maintsy novaina angena. Fa nisy zavatra tataka beto. Oui. Fa maninona misy olona tsy hitantsony akaikin'ny Ravalomanana amin'izao fotoan'izao, avocat. Ouais. Pour vous dire que fantatry ny olona fa tsy ho lasa lavitra ary tsy hivarotra eny aminy ao, dia mivadihan'ny olona samy mpanao biziny io. Efa tataka be zay vao novaina ny 3 metra antitra. Efa vao mainka aloza ihany koa. Fanontaniana faharoa hoe tsy fantatry ny olona akory tia Tsanty ty ihany no tena izany sefombininy izany. Dia tena mba loza izany vavanao izany, ianao angamba mety tsy mahalala azy, fa ny Malagasy mahalala azy tokoa. Ialana tsiny be dia be. Ce n'est pas pour vous décevoir, mais vous allez être triste. Même Ravalomanana n'est pas populaire que sefombinina. Efa betsaka ny olona tsy tia ny Ravalomanana amintsika miteny izao. Fahatelo ny resaka vania izay ho tenenin'ny Akamato. Ny resaka vania ny akama dia zao nataony Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga système cartel io. Ary zay manko le efa hoe mba meno ihany tenin'ny mpananatra rehefa misy zavatra atao satria enjana anieny tsy nitiavanareo anahako rehefa niresaka ny vanio io tamin'izany andro hoe ina nitady kiraronareo amin'io nareo fa vidio amin'io Andry Rajoelina. Tadidio fa niainga tany amin'ny 500 John Ramaphosa niala teo ary tsy nikitika ny vanio izy. Zao aiza ny vanio zao? Potika tanteraka. Iza mifidy an'ilay olona? Nareo ne? Nareo? Hitanareo tsara fa Ravalomanana tsy nikitika ny vanio tamin'izany andro. Namboariny ny lalanareo. Zany hoe ny chansa zany ny ialanareo tamin'ilay Andry Rajoelina raha mifidy massivement ny Marc Ravalomanana nareo. Malgré ny hoe alabato nataony Andry Rajoelina. Satria raha mifidy massivement ho an'ny Marc Ravalomanana amin'ny Malagasy, dia anidina teny an-dalambe ny Malagasy hiaro ny votiny. Fa tsy nifidy massivement ho an'ny Marc Ravalomanana ny vahoaka Malagasy, dia tonga Andry Rajoelina dia mihina mitady kirarontsika daholo tsika mianakavy, dia izao vao manenina. Manenina ianao nefany tsy afaka mihetsika fa vao mihetsika mahery, dia na mainy plantation anao na ianao mety mikatra. Zay ihany ny azy, any aminy forçako. Izy tsy lamboto mitondra raharaham-pirenena, dia zay. Ato amin'ilay hoe ady Ramandriaka, araka ny teneniko fizarana fahatelo iny dia hoe amin'ilay ho avy Madagasikara zany, dia hoy aho hoe amin'ity raha ity ngamba mety marina ny tenin'ny Patrick, raha ohatra. Io ny seule condition hoe mipoitra le fitrangany le projection que ça. Analyse politique comme tous les autres, comme les autres font koa zany ny anaty fa tsy hoe zay koa ro mivoatery zavatra hitranga.
raha dessiné les futurs élus ao anatin'ny fonony malagasy sy ny fanahiny ary ny sainy, ils vont même s'approprier le travail fait ici en désignant une personne hoe tiany mety aminay ka co-candidat koa le olona tonga ny élection. Raha sanatria olona io zay mambabo ny fon'ny malagasy na atsimo na atsinanana na andrefana na avaratra na ampovoany no sanatria tsy lany de tsy maintsy hidina an-dalambe ny vahoaka ary Andry Rajoelina koa de tsy maintsy hiaro ny fitondrany ka na tsy miasa ary ny force militaire et armée de hiasa ireo force reo miaraka mitafika vitsivitsy zay mety ho lasa mercenaire am'izay fotoana izay hiaro ny fitondrana Andry Rajoelina. Satria noho ny fisian'ny fiovana fotsiny hoe iny nisy olona anankiray vaovao tonga deuxième tour na tonga de lany premier tour satria mety hisy hembotra hoe tena mety filavo vola fotsiny le ty raha io ny candidat eo de misy candidat intelligent hoe aleo mihembotra aleo manohana an'le candidat ty fa tiany tiany vahoaka tiany ho lany satria misy olona koa te hamely mafy ary tena tsy tia mihitsy ny iverenany Andry Rajoelina eo. Raha misy zay zavatra hoe possible raha valimanana raha tsy izy manao dididoany antitra iny mety hanampy an'izany olona zany hoe ndao ara mifanaraka tsika ahoana ny ampandrosoana an'i Madagasikara de zay fa i Andry Rajoelina aloha tsy hifanaraka amin'izaniza mihitsy an'olo azy eo zany le izy raha vao tonga zay fifampitapozana zay dia tsy maintsy hisy miady sy mitototry. Efa misy ny revue na karazana consultation fao be zao ataona organisme reconnu mondialement ny am'izany ny antony de tsotra fotsiny mba ahafahana mahatsapa sy mandrefy ny alalin'ny tsy fifankatiavana ary ny tsy fanekena intsony izany fitondrany Andry Rajoelina izany. Large consultation io fa tsy consultation restreinte fa na société civile raha olona tsotra fa manana ny maha izy azy de tao ny efa consulté tao no andalana am'izao fotoana zao. Tsy afaka milaza aminareo fa tenu au grand secret zany hoe inona na organisme inona manao an'izany mialatsiny tsy afaka milaza anareo an'izany fa efa mandeha zany am'izao fotoana zao. Izany zavatra zany no atao dia hierovana ny ain'ny vahoaka satria ambony be le riska hoe hionga ny Andry Rajoelina ary ambony be koa ny riska hoe tsy hanaiky Andry Rajoelina fa hamono izy. Tiako mety ampiova ny zavatra anankiray pendant que j'y pense. Ho avy raha sitrapon'ny tompo. Fleury Rakotomalala no milaza an'ity voalohany. Ny ankety internationale amin'ny niveau ambony tsy azo amin'ny fanjakana malagasy laviny momba ny famonoana olona amin'io resaka dahalo sy ny zavatra miantsino. Ka raha mpangalatra omby ianao de miomana fa ho avy ny ankety. Misy manontany ihany koa ato hoe
Maninona to voainganareo sy teny no ny famaly. Marina ary za mihitsy no miprovoke ny fifamaliana ary nomeko tany amin'ny farahatony izy tamin'izay satria nampalahelo aho ny mijery ireto rahalahy sy havana malagasy any amin'ny faritra manana amin'ny mahizy azy ataon'ireto mpanao politika afovoan-tany tahaka Andrimamy Ravatomanga, Ry Andry Rajoelina, piasapiasa. Avereno henoina ny zavatra niteneniko tamin'izay andro io. Ary nazavaiko mihitsy tamin'izay andro io hoe rahalahy sy teny ataon'ireto olona reto fitaovana fotsiny ianao amin'io resaka base tuliara io fa ry zalany te hakana io. Zao ny zavatra teneniko anareo. Raha olona nanao sport ianao ka hoe sport de haut niveau dia mahay mandinika sy mandanjalanja ny adverseranao. Ary raha olona nanao sport de haut niveau ianao dia mahay mifampiresaka ao anatin'ny adversité. Raha olona nanao sport de haut niveau ianao tsy mila mifampiresaka akory, efa mifandamina, efa milamina. Satria inona ny antony? Tsy maintsy nanao enquête ngasiteny sy fanadihadiana hoe sao dia mba marina tenin'Nga Fleury et je ne suis pas n'importe qui. Nefa za ataon'ireto bandy reto piasapiasa. Tao ny zavatra lazaiko anareo ary lazaiko tamin'iny andro iny. Moramora ve ngasiteny hoa? Inona ny zavatra tsy nataonao nampandany any Andry Rajoelina tany amin'ny faritra atsimo? Ianao de Tinka Roberto de Camille Vital. Fa ny tena niasa ary tena nanao de ianao sy Tinka hoa. Vita le fitondram-panjakana ny nampiady anareo roalahy. Nefa nareo mpinamana ohatran'izao hoa. Zarazara ho anjakany zany hoa. De ianao ve de mieritreritra hoa fa ireo bandy kely ireo no tokony anao piasapiasanao? Laha mivola ohatrin'ny ianao questeur mba nangatahanao. Tsy mendry rahalahy. Ohatrinona ny vola laninao hoa, sahako migarantira hoa fa nandany tany amin'ny 12 milliards 13 milliards tany ianao satria azoko daholo ny zavatra nataonao tao. Roberto koa tsy maintsy nandany plus n'izany. Inona ny azon'ny Tuléar? Strapontin. De zany ve hoa de mba rariny tsy mampiady anareo hoa. Zay ny zavatra nilazaiko tamin'iny. Dito indray misy opportunité ho an'ny Tuléar, base Tuléar. De rangany ampiasainy hipetaka an'io hoa. De lasa mifandona nareo sy Nga Roberto Tinka hoa. Ianao no fantatra de ianao no petapako. Roberto je ne le connais pas hoa. Donc tsy manana zavatra tenenina aminy aho. Fa ianao no fantatra. Hoe inona ny tena nataonao tao Roberto koa nanao ary tena nanao hoa. Fa moi Roberto ministre. Na de Strapontin ary. Fa ianao inona? Ianao ve rangahy hoa olona be voninahitra mahambony be ohatran'io de tsy direct za fa tsy hoe niafina. Il a eu le temps de démontrer, à montrer et surtout à montrer à tout le monde que ça valait la peine de l'avoir comme ami. Je ne sais pas quel sentiment il a actuellement. Ou sinon, quel est son ressenti par rapport à ce pouvoir? Aucune idée parce qu'on ne se parle pas. Oui. Moi, je trouve quand même, ouais. Olona lasa présidentan'ny Union africaine du judo ve? De tsy ho resahanao fandeharanao Fleury? Insensé zany. Olona vice-président amin'ny fédération internationale du judo de tsy ho resahanao?
amin'ny fandaharanao. Il n'y a pas d'inimité éternelle dans la politique. Il n'y a pas d'inimité. Ce sont les paramètres qui changent. Ka rehefa tsy hainao zany, aza manao politika. Aza manadiady ny momba ny phénomène sy ny dynamisme apetraky ny politique. La politique est un fait, est une fête dynamique, mais jamais statique. Vao première année ianao dia efa ampianarina an'izany. Any amina géopolitique rehefa manao vao première semaine rehefa manao géopolitique dia tonga dia zay tonga dia anisan'ny ampianarinao. Ianao manko mieritreritra amin'ilay géopolitique manao saritany ohatran'izany, tsy izany fotsiny io. Phénomène dynamique amin'ny politique fa jamais statique. Ary zay mahatonga anahy miteny anareo amin'ny lera valomana hoe dia zah ianao tsy manana plan média na média planning na mitombona fa vous agissez et réagissez par rapport aux faits qui se manifestent. Fa tsy ianao no micréer an'ilay zavatra. Ny anay zao, ny anay akamo, ity fandaharana andao sa ity dia izay no micréer an'izany atao hoe nini. Ka nizaniza manaraka aorianan'izay dia mety aminay faly zay tsy hiteny amin'ny akory zay hoe izay ny namorona ny voalohany fa tsy laisany. Parce que dans une situation pareille, les gens ils vont s'approprier des bonnes idées, des bonnes visions. Ary matoy ny teneninao teto dia tsy ho anao rery fa ho an'ny olona rehetra. Misy an'izao pejina Facebook manao hoe malagasy ni Ravaly ni Andrejeu, bravo. Il y a déjà 3600 membres. Misy olona mahay mahita zany hoe tia ny lalana. Tsy haiko na naheno amin'ny Fleuryzy na naheno ny fampiresahana tany. Ka ny zavatra tiako tenenina hoe gaga ianao, sisa daikatra ianao, mahita amin'ny Fleury mandahatra. Any cité no anaty sondage. C'est un phénomène. C'est une ascension politique que tu ne peux pas refuser. Na vakinao amin'ny rindrina raha ny lohanao, dia c'est comme ça. Zay no maha-dynamique amin'ny mouvement, ny événement na ny fait politique. Fa raha ohatra ianao zany mijanona fahatezeranao Fleury iny hoe zaraka tsy mileva ny cité-ny. Zao cité-ny ataon'olona piasapiasa ohatran'izao, tsy manadiady ianao hoe inona ny zavatra mitranga tao, inona n'izao. Dia miteny ianao fa taraiky eo ianao. Raha milaza aminao zao amin'izao fotoan'izao. Fa na raimbilanja aza, na raimbilanja aza. Tsy nampino ny fitondram-panjakana. Na dia niteny teto ary za tamin'ny andro hoe jereo ny an'olona ho raison d'état mihitsy ny fidanana président football. Raison d'état ho io fidanana filoha an'ny Union africaine du judo io. Mba manampy amin'ny cité ny ve fitondram-panjakana malagasy miteny an'izany tsika teo. Au moins 3 fois. Côte d'Ivoire ny filoham-pireneny mihitsy nanampiny azy. Iza koa Sénégal koa ngambany izay. Fa le bandy, mahavoa le bandy. Rehefa mahavoa dia ekena hoe mahavoa. Mahay le bandy amin'ilay système analoby iny. Dia moramora hoe zany hoe francophone na le bandy fa pays avy amin'ny Commonwealth fa no mifidy azy en majorité. Normal be raha amin'izao fotoan'izao mieritreritra hoe eritreritry bary ty a. Ataon'ny Andrejeu lazaina ambatambazana any cité pour qu'il devienne sous sa coupe. Mais je ne pense pas que le cité n'y va accepter. Satria rehefa mivoaka ny sondage ty dia iny fanariako cité. Dia natsoina manokana mba miangavy re, mba miangavy fafao le sondagenao anankiroa, tsy efimbinina sy cité-ndreo. Okare mba fafao. Dia mody le mba olona namako zany sy estimena nasiana miantso aho. Estimeko nasiana miantso aho dia hoy aho hoe
Mialatsiny hoa. Voalohany indrindra aloha raha manao an'izany dia hozy ny olona sauf le respect que je vous dois. Dia hozy ny olona hoe ça y est, il est vendu. Za ve eo sady tsy mahazo 5 milliards akory aho. Notraiten'ny olona hoe vendu. Raha izay hoa. En plus hoa, asa efa nataoko au moins 2 ans et demi zao. Manomboka miakatra ny vokatra hoa. Dia nareo ny hitango azy. Azafady hoa. Je ne vais pas me vendre, encore moins me trahir par moi-même. Je ne suis pas une pute. Encore moins ino dizy teo makarel. Tsy afaka any amafanio na manana respect aminao toy n'inona azy zaho. Fa nareo sy teny ngahy efa mifampiresaka nga mifankahazo nareo? Non. Fa nga voatery mifampiresaka zay vao mahita hoe mety izy hoa. Hoe tsara le olona. Sy fimbin'izany hoa tsy mbola mifandray tanana tamiko zany. Marina aloha fa nianatra tao amin'ny British School hoa. Ny zanako tamin'ny siteny. Satria anazy io. Fa tsy, hatram'izay siteny nanao soa. Mandefa mpianatra, mandefa bourse. Ino dizy teo mitsidika firenena matanjaka. Tsy nirarahinareo izy hoa kesterany nangatahany. Dia zao ve nareo hoa miangavy aty amiko dia manery sorona azy hoe fa fao io. Na tsy namako ary na tsy akamako ary siteny hoa tsy hamafa an'io. Da mifandreny. Tiako tenenina aminareo zany. Sady amaranana ny fandaharantsika. Afaka mirehirehana nareo akama. Afaka mirehirehana tsika mianakavy. Fa mandeha an-dalana ary mandroso araky ny tokony ho izy ny asa ataontsika eto. Miasa manko tsika neto. Ny fametrahana nininy tsy voatery hoe iny fa écarté tokory zalahy. Fa rehefa tonga ny fifidianana tonga dia ny rajel, ny anto, ny ravalo. Dia misy olona lany premier tour ao. Any io zavatra io. Any io. Mila mitandrina tsara zany ireo matoa sy teny fa tadio fa misy mifampisaviana. Ireo matombinina koa. Misy mifamonoana. Misy ny any amin'ny cocktail lany, mendra lany ren'le fanafody russe reny. Afaka herinandro vao maty. Fa tsy hoe henony eo. Tadio tsara ny zavatra sotroina. Arao maso fa raha vao tsy misokatra eo masonao dia fa non. Ary tadio mifandraisandraisana tanan'olona fa mikitika fotsiny izy mialeo. Miaraka amin'ny dotiny ianao tratran'ny embolie pulmonaire 2 semaines après. Azadiny fa ohatran'izany na minondra lahy. Mingara altera. Oy. Tsy miteny manko ny zanany. Fa tsy miteny an'ireny koa namoaka an'ireny raha tsy nanaiky ny zanany. Entre autres raha mitaty an-dafy zany. Tsara ho fantatritsika mianakavy zany. Zay. Voavaliko daholo sy teny sy fleury. Ny rady Rafalimanana. Inona ny antony ilazako amin'ny rady Rafalimanana izay tena fantako manokana. Raha ny rady Rafalimanana no atao filoham-pirenena mbola gravy be no Andry Rajoelina. Tena miteny anareo amin'izany gravy. Ary tena potika tanteraka amin'ny firenena. Na hoe ministera iray fotsiny ary ny azon'izany ny rady Rafalimanana. Za zao ny victime an'izany. Estimako amin'ny dadany ny tsy nitoriko ny rady Rafalimanana sy nanagadrako azy. Satria ny dadany proviseur anay tao amin'ny lycée Abearvelo ary directeur anay teny amin'ny CEG Nanisana. Anisany tena miforme any dadany ary taty aoriana rehefa lehibe lasa namako. Noho izay fanajana izay dia tsy nanao aho. Mbola misy tomobiliko any amin'ny rady Rafalimanana aho. Mandrakitiny ianao tsy naverina. Fanaratsiana fifinay eran'ny Madagasikara. Rehefa avy nivoaka tany amin'ny filajana tany izy. Izay ny amin'iny reto fa izay zany e.
mahay za manaja ny tolona tao. Ny amin'ny 26 juin de zao, mariako ary préciseko eto fa ny sakafo dia tsy aloha vola. Ny hena, omby, ritra, ny vorontsiloza zay andrahoina, ny mesoy miaraka aminy, ary ny vary dia tsy aloha vola. Ny cocktail de bienvenue na ny vera zay atolotranao dia tsy aloha vola. Mba miangavy atsika mianakavy par contre, tena miangavy atanandroa. Mba samby hitondra ny sezany ray ary samby hitondra ny koverany. Fa ny avy lavitra moa zany, tahaka anareo avy any Strasbourg, Lyon, Marseille, misy koa ny avy any Dijon, oe, misy. Arles, misy koa izy zay, Arles avy any akaikin'ny Nîmes izay. Dia ny anareo indray efa manomana izahay aty Bordeaux, Reims, Épernay, fa manomana zay aza mieritreritra anareo ny amin'izany. Probablement fa mbola miandry valiny, mety hisy surprise zay malagasy namatsika, akamatsika any États-Unis, avy any États-Unis ho avy eo, dia hitatsika eo. Ny fanasana dia ho an'ny rehetra, satria ny antony, marina fa hisy ny hafatra, fa tsy hisy ny kabary politika. Ny fetim-pirenena tsinona dia iraisan'ny tsirairay, fa tsy hoe firaisan'ny fleury sy ny akamahery ihany. Tsy hisy ny kabary politika. Ka izay mieritreritra hanao kabary politika zany, raha afatra fotsiny, tsy mihoatra ny 3 minitra, dia mety ekena. Mety ekena fa tsisy ialana tsiny, tsisy kabary politika. Ny fahatongavanao ao dia noho ny firenena, fa tsy voatery hoe fleury raha Kotomala. Ilaina koa zany fanatretena zany, faneitretena zany. Marina, c'est fleury raha Kotomala et sa femme qui invite. Fa tsy noho izay ihany no hahatongavanao fa ho an'ilay firenena. Hisy ny fananganan-tsaina amin'ny 120 sasany. Manahirana ny saintsika manko zao dia zao hoe amin'ny 23 heures ny couvre-feu, dia nefa tsika mieritreritra ny hanao feu d'artifice. Eo zany no manahirana. Mila mieritreritra tsara tsika hoe ahoana no atao, fa mba mahafinaritra ihany ny miofrira feu d'artifice ho an'ilay ankizy tanora malagasy, mba hisehoana hoe mbola tsisy nanao ohatran'io raha mbola taty an-dafy. Dia izahay mihitsy izay mivady izay lalana andehananay hametrahanay soa sy fitiavana. Teraimena ve no anambaranao ny gare routière hoy ny ray aman-dreny tamin'izany? Maty potipotika eo nareo mianakavy, ary tapitry ny halatra ny entanareo. Teraimena zany dia zonina roa zany tany Majunga tamin'izany andro. Tsy ny valo ary tsy natahotra izay mivady, fa ny roso izay. Ny zavatra nataonay voalohany dia namory sy niresaka tamin'ireo tanora mahery fihetsika tamin'izany andro izany, noho ny tsy fisian'ny asa. Noho ny tsy fisian'ny asa. Ny fihevan'ny Ravalomanana izany. Efa niresaka tamin-jareo zay hoe omena asa nareo, formena ato amin'ity chantier ity, dia mahazo certificat avy any amin'ny fanjakana rehefa avy eo, sady miasa nareo, ny sakafo etoana ny atoandro, ny gardiennage isika mianakavy ihany no manao azy, ka raha misy vera dia isika mianakavy ihany, ny karama ihany koa nareo manao an'izany. Fa ny lazaiko anareo dia zao, ny fotoana nanombohan'ilay chantier ny ela, dia tsy nisy intsony ny mpanendaka tao amin'ny teraimena. Mbola velona daholo ny tanora tamin'izany, afaka manapirofo
an'izany zavatra zany. Teny amiko nareo hoe mbola tsisy nanao an'izany hoe manome sakafo gratuit zany teto Frantsa, raha privé, ka hoe hiantso malagasy maromaro hamanjatony ohatr'izany, efa fombanay ny manome soa, sy mizara fahasoavana, de mandalo aty Frantsa zay, mipetraka aty Frantsa zay, de mizara, mba ho alain'ny sasany tahaka ihany koa any aoriana fa tsy hoe iny hamelezana tsao. Fantatray nefa mangala tahaka anay nareo hoe ny anay tsy mandoha vola mihitsy tompoko. De voatery manaraka misaligne am'izay nareo satria eritreretinareo fa politique marketing leo tsy fampantaovam-bola olona. Non, non, non. Tsy mbola nisy asaramanitra teto ambonin'ny tany ka hoe miinvité anao de andoha vola. Tsy mbola nisy zany tompoko. Mandram-peona sampitahian'Andriamanitra. Ho anareo zay ho avo tena miteny sao de ohatrany tamin'ny 12 septambra indray hoe miavonavony nareo. Fa tena miteny manonratony nareo anarana teny zao mba tsy hisian'ny hoe efa feno ny toerana satria tena tsy possible omby mihoatra ny 500 personnes le toeranao. Nefa ny tamin'ny 12 septambra tsika efa tsy lavitra an'izany. Manondrata anarana teny zao, zay akama rehetra fantatrareo de afaka anondratanareo anarana, indrindraindrindra Fleury Rakotomalala, Mika Rakotosabomanana, Danira Andrianarivelo, ary amin'ny lafiny côté misy ny HVM France ary mbola hiera amin'zareo aho hoe handray anjara ao anatin'ny adidy very zareo sa tsy, fa tsy azo atao ny hanonona anaran'olona eto raha sanatria le olona tsy manaiky avy eo. Mangataka proposition avy any amin'zareo zany za am'izay mba samy ho fantatry ny olona ny andraikitra ray sy ny tsirairay ao anatin'ny asa iraisana. Tahian'Andriamanitra daholo tompoko, veloma daholo tompoko. Bisous be.